Androany no namboka voka-pifidianana ofisialy ny HCC ary maro ny nametra-pantanina hoe lany ve i Henriette Lalatina ary lany ve i Naivo Raholdina hoe ireo zay mametra-pantanina. Etsy andaniny ihany koa ny filoha ny Rina Andry Rajoelina nilaza ny mikasika anireo filohalindahy tamin'ny iny fankalazana ny 24 Jona iny toy izao moa ny fanambarana izay nataony. Ianareo ry filohalindahy dia tandroka ary nivozona ary miaro ny vahoaka sy ny fananany. Harantsika ny zavatra rehetra mikasika ireo malaza rehetra eto amin'ny tanitsika fa mialohana hanarantsika izany aloha dia abonné ny chaîne atsika toy ny mahazatra ary azadino ihany koa ny manao j'aime ny video noho ny farany dia mametraka ny commentaire ihany koa satria ary anatin'ny commentaire no ahafahantsika mifanakalo hevitra sy mifampizara ny trakefa indrindra mifampizara ny zava-misy eto amin'ny tanitsika. Ndao ary ataontsika izany fanaovana abonnement zany mialohany hirisoantsika amin'ny zava-drehetra. Amin'ny ankapobeny aloha tena nafinaritra iny fankalazana ny 24 Jona 2024 teny amin'ny kianjan'ny Bariana hoe kianjan'ny Mahamasina iny ary maro tahaka izany ny afapo. Nanao fanambarana moa ny filohampirenena Andry Nirina Rajoelina ny mikasika ireo filohalindahy ary nilaza izy nanao hoe ry filohalindahy ianareo no tandroka ary nivozona miaro ny vahoaka sy ny fananany aro sy rakotry ny tany mampanjaka ny fandriampahalemana miaro ny fiandriana ampirenena mitaky fanolorantena sy fitiavan-tanindrazana izany andro lehibe izao atrentsika izao henimboninahitra ny firenena tamin'ny matso lehibe nataonareo ampahamendrehana hoy fanambarana izay nataony filoha ny Rina Andry Rajoelina. Araka izay efa nolazaiko tetsy ampiandohana moa dia be dia be ny olona afapo ary be dia be ny olona nankasitraka satria tena nafinaritra iny fankalazana ny fetim-pirenena 2024 iny. Fa ny zavatra izay tena niteraka resabe fotsiny tao anatin'ny ireny trangan-javatra ireny dia ny resaka hiram-pirenena. Raha ty jery ny ady hevitra mikasika an'izay hiram-pirenena zay moa ianareo dia midira ao amin'ny pejiny Andry Rajoelina dia ahita ireo karazana commentaire sy ny pejy rehetra ao anatin'ny Facebook. Ataovy recherche fotsiny hoe hiram-pirenena ny 26 Jona 2024. Tsy hidirantsika lalina moa ny mikasika an'izay fa raha te jery ny mikasika an'izay ianareo dia tsy dihony any amin'ny pejiny Facebook fa miparitaka eny amin'ny page rehetra eny izany zavatra izany. Ireto hitantsika amin'ny sary ireto moa dia anisan'ny sombitsombiny ny sary ny tamin'ny matso 24 Jona 2024 ary ireto rehetra hitantsika ireto tsy azo lazaina tsy mahafinaritra fa tena mahafinaritra sy mahavarina ary mahavelombolo. Apetraka atsika ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy ndeha isika hiditra amin'ny fanambarana izay navoaka ny HCC. Ny androany moa dia nanambara ofisialy ny voka-pifidianana solombavambahoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary teo ny nametra-pantanina ny maro hoe lany ve i Lalatina ho an'ireo zay mbola tsy naharaka. Fa izahay moa dia mizara vaovao foana ary ho hitanareo ato an'izany Lalatina Henriette sy Naivo Raholdina izany. Raha vao miresaka ny kandida nilatsaka ho fidina ho solombavambahoaka tamin'ity taona ity moa dia anisany tena nalaza i Henriette Lalatina sy Naivo Raholdina ary sy teny Randrena Soloniako, Tinoka Roberto sy Fidèle. Ireo dia anisany nalaza ary ny andanin'izany ihany koa i Gaskara Fensoa sy Paulbert Rosy Rahasimanana. Nohon' izany dia ho lazaintsika ireo ary hambarantsika ny vokatra izay navoaka ny HCC ofisialy ny mikasika an'ireo solombavambahoaka izay tena nanana ny lazany tamin'ny fifidianana nisy teo iny. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa nifoanana ny vato 270 azon'ny kandida Ramilson nomenjanahary taovy nanonony atsimo faratsimo izany. Zay moa dia ampahafantarantsika ianareo voalohany ho an'izay mbola tsy mahafantatra fa zay efa nahafantatra kosa dia mampiatsiahy fotsiny ny zavatra ataonay satria izahay dia mizara ny zava-misy sy ny zavatra mandalo eto amin'ny tanitsika. Fanazanana zany anefa ny any afaratsio zay asiantsika resaka izany dia tsara ny mampahafantatra fa lany soamantsara i honorable Mile nohon' izany dia arabena manokana izy ary mahaleova malasana hoela velona hoela fanapahana tongava amin'ny avondrindra ary mahereza amin'ny asa fanompona ny tanindrazana.
Ny fitokina izay efa napetraky ny vahoaka aminao ny solovava izy ireo, nohon' zany dia mazotoa misolovava ny vahoaka ary engane hasolovava ny vahoaka tokoa ary hitondra hetahetan'ny vahoaka any amin'ny faritra izay iandidianao. Fa any amin'iny faritra toliara voalohany iny dia ny kandida siteny Randrianasolo Niaiko no lany ho depute toerana voalohany ary ny kandida Tonoka Roberto ny toerana faharoa. Arabena manokana ihany koa i Andriamatoa siteny Randrianasolo Niaiko satria tena anisan'ny azo lazaina fa kandida izay tena mambahoaka izy ary tena mafy ihany koa. Ireo mpifaninana tamin'ny ity fifidianana solombavambahoaka nisy teo iny dia efa nifaninana taminy daholo ary tamin'ny iny fifidianana solombavambahoaka farany teo iny dia natambany daholo ireo rehetra ireo fa mbola tafivoaka mpandresy ihany isiteny Randrianasolo Niaiko. Rehefa voalaza ny mikasika an'iny toliara voalohany iny, ndeha isika hiditra kely amin'ny boriboritany fahadimy na hoe tana 5. Ny kandida fetra Ralambo Zafimbololona no lany toerana voalohany ary ny kandida Nevra Oldina no lany toerana faharoa. Izay ny any amin'iny boriboritany fahadimy iny dia arabena manokana koa ifetra Ralambo Zafimbololona ary i Nevra Oldina ny amin'ny toerana faharoa. Ity moa dia anisan'ny be mpiandrindrindra ny mikasika Nevra Oldina dia mbola afaka ihany ny namana satria araka ny teny izay nolazainy tamin'ny propagande iny moa ny hoe isika tsy maintsy mandresy ho ifanambarana hatrany izay nataony fa eto izy dia tsy nitarika voalohany fa ao amin'ny laharana faharoa. Fa ny any amin'ny boriboritany fahatelo kosa dia kandida Gasikara Fenisoa Mahaleotena sy Feno Ralambo Manana firaisankina no lany solombavambahoaka araka ny voka-pifidianana ofisialy izay navoaka ny HCC. Arabena manokana koa i Gasikara Fenisoa satria anisan'ny tena be mpitia ihany koa ity namana ity, indrindra nanomboka izy tany amin'ny resaka fandaharana Real TV invité du jour dia efa be debe ny olona nankafy azy. Zao izy lany soa mantsara solombavambahoaka izao koa dia arabena ianao re Gasikara maleova malasana ary toy izy ihany koa ny fasasahina satria ny asanao dia misolovava ny vahoaka. Fa ny any Mahajanga voalohany kosa dia i kandida Afakandro Christian Vovonana firaisankina no lany ho depute voalohany ary ny kandida Rahanta Niriana Lalao ao amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andre Rajoelina kosa no faharoa. Nohon' zany dia arabena manokana ihany koa i Afakandro Christian izay anisan'ny tena sasa ihany koa tohizo ny fasasahina ary tohizo ihany koa ny fijoronao amin'ny foto-kevitra izay ijoronao fa tena milanao ny vahoaka ny Mahajanga ary nametraka fatokisana aminao ry Afakandro Christian honorable député. Ny any amin'ny boriboritany fahaefatra na hoe tana 4 kosa dia ny kandida Randriama Sinoro ao amin'ny vovonana firaisankina sy Rafidimandrina Desiré ao amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andre Rajoelina no lany solombavambahoaka araka ny voka-pifidianana ofisialy izay navoaka ny HCC. Nohon' zany dia resy tanteraka irosy ary tsy tafiditra ao anatin'ny tableau ka veloma raha sy tahoy ireo izay maneho ny hevitra. Izay moa ny vokatra ofisialy izay navoaka ny HCC ao amin'ny boriboritany fahaefatra koa dia ampahafantarina ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Arabena manokana moa Irina Randriamasinoro sy Rafidimandrina Desiré amin'ny izao fahalaniana ofisialy izao. Tompoko vavy sy tompoko lahy manasa anareo rehetra hanaraka ny video manaraka izay halatsakay rehefa aveo fa hitohizantsika any ny resaka izay ataontsika fa ity video ity dia ajanona antsika hatreo koa dia metra beloma izahay tsy ataony lavan'ny resaka hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray eo. Bye bye.